Nametraka feza ambonikazo teny amin'ny kianjany 3 Mey ihany koa moa tamin'ity androany ity Ramatoa Lalatina Ravolomanana avy amin'ny Front des Opposants nanambara moa izy nandritra an'io fotoana io fa mbola mitohy ny tolona satria tsy mbola totosa ny fanafahana ny Madagasikara ary mbola tsy tafapetraka ihany koa ny demokrasia. Ny andinindin'izay entiny Lova Ramanantsoa. Tonga nanatitra fehezam-boninkazo teny amin'ny kianjany 13 Mey eny Analakely Ramatoa Ravolomanana Lalatina avy amin'ny Front des Opposants pour la libération de Madagascar ho fahatserovana ireo rehetra ny ado amin'ny fanafahana ny Madagasikara sy ny tolona ho an'ny demokrasia. Hatramin'izao tokoa dia tsy totosa ireo voalaza rehetr'ireo hoy Ramatoa Ravolomanana Lalatina. Ohatra ny ahatsiarovanay ao anatin'ny filaminana ny fahamendrehana, ny fahamezam-boninahitra ireo mpiray-tanindrazana rehetra lavo no ny tolom-panafahana teto Madagasikara dia tsy adinonay ny 13 Mey, ny andro 13 Mey androany. Inona ny tianay ambara? Tsaronay fa tsy tanindrazana ireo mpiray-tanindrazana nanao sorona tamin'izany fotoana izany. Ny tolona mafy ho an'ny demokrasia, tolona mafy ho an'ny fanafahana ny firenena kanefa mbola tsy tody izany ankehitriny. Ka izany mitohy ny tolona aminay. Ny fahatserovana ireo daty manan-tantara eto amin'ny firenena dia entina hampandrosoana amin'ny Madagasikara fa hampandrosoana mifototra amin'ny fihavanana tena izy ho hiatrany Ramatoa Ravolomanana Lalatina.